Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tsara ny tompo. Amen. Amen. J'ai l'impression que tout le monde dort. Ohatra ny hitako hoe matory daholo ny olona rehetra. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Tsara ny tompo. Nous lui rendrons toujours gloire Amentsika voninahitra foana izy pour tout ce qu'il est maha izy azy et tout ce qu'il fait dans notre vie. sy ny zavatra ataony amin'ny fiainantsika. Parce que c'est par sa grâce Satria noho ny fahasoavana que nous sommes ce que nous sommes. mahatoy izao antsika. C'est par sa grâce que nous pouvons nous réunir aujourd'hui en ce lieu. Noho ny fahasoavana nahafahantsika miara-mivory amin'ity toerana ity. Donc, comme nous le savons, Araka ny efa fantatsika, il y a l'équipe qui est partie à Tamatave misy ireo izay ekipa lasany eto Mahamasina et ils sont bien arrivés ary tonga soamantsara anzy zareo et on a de bonnes nouvelles de leur part. dia manana vaovao tena tsara avy amin'ny zareo tsika. Mais on leur laissera le privilège de venir nous partager ce qu'ils ont vécu là-bas. Fa avelantsika ry zareo izaran'izany tamin'ny fizarana ny teny tany De ce que le Seigneur est en train de faire. amin'ny zavatra izay ataon'ny tompo C'est vraiment merveilleux. tena mahafinaritra. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Ny voninahitra rehetra dia ho an'i Jesosy tompo. Amen. Amen. Alléluia. Et merci aussi et surtout pour vos prières. Ary misaotra indrindra ho an'ny vavaka ataonareo Parce que si nous avons de bonnes nouvelles, satria manana vaovao tsara isika c'est parce que l'Église a prié et continue aussi encore à prier. satria ny fiangonana dia mivavaka ary mbola mitoy mivavaka foana Parce que nous formons un seul corps. satria tsika dia vata tena iray ihany. Amen. Amen. Bon, nous allons prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Andray ny baibolitsika dia amaky ao amin'ny bokin'ny Efesiana. Éphésiens chapitre 4. Efesiana toko faefatra Et nous allons lire à partir du verset 11. Efesiana toko faefatra dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faha 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asany fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Andininy fahatelo ambin'ny folo mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika, ka ilangilana sy ampitambolombolesiny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendriany ahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana, ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
andiny fahenina ambin'ny folo izy no hitombohan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompony isantoniny araka ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka ampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Alors, donc, en commençant la lecture de ce passage, rehefa manomboka mamaky ny andalan-tsoratra masina nous isika voyons que Dieu a donné à l'Église, a donné des hommes à l'Église, dia hitantsika fa Andriamanitra nanome olona ao amin'ny fiangonana des dons fanomezam-pahasoavana que nous appelons généralement des ministères. izay atsotsika hoe asa fanompona. Donc, ces hommes nous sont donnés à l'Église. Noho izany ireo olona ireo dia nomena ny fiangonana Selon la parole de Dieu, c'est pour le perfectionnement des saints araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fanatanterahana ny olo-masina et pour l'édification du corps de Christ. Verset 12. sy ho amin'ny asa fanompony fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tena Kristy. Oui. Donc, qui est parfait dans cette église? Noho izany dia iza ny tanteraka ato amin'ny fiangonana? Personne. Tsy misy. Nul n'est parfait, Tsy misy tanteraka ni ici ni ailleurs. na eto na any amin'ny toerana hafa. Nous avons tous des défauts. Tsika rehetra dia manana clé na fahadisoana daholo. Nous sommes des aveugles, Jamba isika, des boiteux. olona mandringa, Nous avons toutes sortes d'infirmités, manana clé ny tsiraray avy, toutes sortes de caractères. manana ny toetrany ihany koa. Nous sommes insupportables les uns envers les autres. Tsika dia tena olona tsy zaka, tsy mifankazaka zany. Mais Dieu nous a choisis, Fa Andriamanitra nefa nifidy antsika. malgré notre imperfection. Na dia eo ary ny tsy fahatanterahantsika. Mais il ne veut pas nous garder dans cette imperfection, Fa tsy te hitazona antsika amin'izany tsy fahatanterahana zany izy. parce qu'il a besoin d'une église pure et sans tache. Satria mila fiangonana madio sy tsy misy pentina izy. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des dons à l'église. Ary noho izany nanomezany fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana. Il a donné ses ministères Nanome ny asa fanompona izy pour nous aider mba hanampy antsika, à marcher mba handeha, pour atteindre la perfection. mba hahatratra ny fahatanterahana. Et ça, aussi longtemps qu'on sera dans la chair, on ne peut pas l'obtenir. Ary raha ohatra ka hitoetra anatin'ny nofo foana antsika dia tsy afaka azo an'izany. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous encourage toujours à renoncer à nous-mêmes, Izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra mampahiry antsika hoe mba handava antsika ny à nous tenantsika charger de notre croix, ka hitondra ny azo à fijaliantsika crucifier cette chair tous les jours. ka hanombo ny nofontsika isan'andro isan'andro. Donc Dieu nous a donné des hommes dans l'Église, Noho izany Andriamanitra dia nanome olona ao amin'ny fiangonana, des hommes à qui il a donné des dons. olona izay nomeny fanomezam-pahasoavana. On a les apôtres, Misy ny apôstôly, on a les prophètes, misy ny mpaminany, on a les évangélistes, misy ny evanjelista, on a les pasteurs et les docteurs. misy ny dokotera, Papianach, misy ny mpampianatra sy ny Ptangina. mpitandrina. Bien. Donc ces personnes nous ont été données Izany hoe ireo olo ireo nomena pour nous aider à marcher dans les voies du Seigneur, mba hanampy antsika handeha ao amin'ny lalan'ny tompo, pour marcher vers la perfection mba handeha any amin'ny fantanterahana, et pour l'édification, la construction du corps de Christ. mba ho fanatanterahana ny tenan'i Kristy. Le verset 13 nous dit Hozy izy ny andininy fahatelo ambin'ny folo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana.
cette unité de la foi, elle n'est pas encore à l'église. Izany firaisany finoana izany dia mbola tsy ao amin'ny fiangonana. Elle est disparate, elle est séparée. Misaratsaraka izy io. Mais l'œuvre ou le ministère de ces personnes-là, Fa de ny ces asa frères, fa ny asa fanompon'ireo rahalahy ireo a consiste justement à travailler dia miasa pour que le corps de Christ mba hahatonga ny tenan'i Kristy parvienne à l'unité de la foi. ho tonga amin'ny firaisan'ny finoana. L'objectif d'être réunis à l'église, Ny tanjona hoe hiangonana ao amin'ny fiangonana, l'objectif de tout ce que nous faisons à l'église ny tanjon'ny zavatra rehetra ataontsika eto amin'ny fiangonana vise à l'édification du corps. dia mba hahatratra ny firaisan'ny tena. L'édification du corps. Ny Le verset 12, deuxième partie. ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Voilà. Ça va? Je suis un peu stressé. Hein? Oui. Donc, tout doit contribuer à l'édification du corps de Christ. Izany hoe ny zavatra rehetra dia tokony ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ces frères que le Seigneur a placés devant nous, Ireo rahalahy izay napetraky ny tompo eo ces anatrehantsika, ministères que le Seigneur a placés devant nous, ireo asa fanompoana napetraky ny tompo eo anatrehantsika, qui sont là et qui travaillent ensemble izay eo a sady miara-miasa depuis 20, 30, 35 ans. mety hoe 20 na 30 na 50 taona. Il y a un chemin qu'ils ont parcouru. Nisy lalana izay nidiavin'izy ireo. Ils ont une vie. Nanana fiainana izy ireo Ils transportent quelque chose. dia mitondra zavatra izy ireo. Il y a la vie de l'esprit en eux. Misy asan'ny fanahy anatin'izy ireo. Il y a une vie qu'ils sont en train de transmettre à l'Église. Misy fiainana izay ampitana amin'ny fiangonana. La vie ne se transmet pas par des mots. Ny fiainana dia tsy miampita amin'ny alalan'ny teny. Ce ne sont pas des prêcheurs, des prédicateurs. Tsy hoe mpitory teny akory. Peut-être certains d'entre eux, ils ne savent même pas la théologie. Mety hoe misy amin'izy ireo tsy mahay ny resaka fomba fitoriana teny akory. Peut-être ils n'ont pas fait d'études de théologie pour comprendre comment est la Bible. Mety tsy nianatra momba fitoriana teny izy ireo hoe ahoana sy ahoana ny baiboly. Mais le Seigneur les utilise Fa ny tompo a no mampiasa an'izy ireo pour transmettre une vie. mba ampita fiainana. Comment on transmet une vie? Ahoana ny fomba fampitana fiainana? On ne transmet pas une vie à travers des paroles. Tsy mampita fiainana amin'ny alalan'ny teny. On a une vie à l'intérieur de nous. Manana fiainana aty anatintsika. Vous voyez ce que fait une mère. Inona nataon'ny renim-pianakaviana? Une mère porte un enfant dans son sein Mitondra voaka ny reny anatin'ny kibony et il transmet la vie à son enfant. dia mampita ny fiainany amin'ilay zazakely. La vie de la maman Ny fiainan'ilay reny se transmet dans l'enfant qui est dans son sein. dia hoentin'ilay zaza ao anatin'ny voaka. Et cela, ce n'est pas par des mots. Fa tsy hoe amin'ny teny akory, C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui, d'elle. fa amin'ny zavatra iainana ao anatiny. La vie qui est en elle, Ny fiainana ao anatiny elle la transmet à son enfant dia apitany amin'ilay zazakely qu'elle porte dans son sein. izay hoentiny ao anatin'ny kibony. C'est la même chose pour l'évangile. Dia ohatr'izany mihitsy ny amin'ny filazantsara. L'évangile, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par des mots, Ny filazantsara dia tsy azo hazavaina amin'ny teny ni qu'on peut transmettre par des connaissances. na hoe ampita amin'ny lalan'ny fahalalana fotsiny, Mais c'est quelque chose qu'on porte en soi, fa zavatra hoentina ao anaty que le Seigneur a investi dans ces hommes, izay nataon'ny tompo ao anatin'ireo olona ireo. une révélation que Dieu a donnée à ces hommes, Fanambarana izay nomen'Andriamanitra ireo olona et ireo. ces hommes nous transmettent cela Ary ireo olona ireo dia mampita amintsika izany parce que c'est une vie. satria fiainana. Ils transmettent cette vie Satria mampita ny fiainana io non pas par des mots,
tsy hoe amin'ny teny akory mais par leur manière de vivre. fa amin'ny fomba fiainana. Leur vie est un témoignage. Satria fiainany dia fijoroana Ce fahavalon-belona. sont des épîtres Epistily que nous pouvons lire. izay ahafahantsika mamaky. Amen. Amen. C'est un point un peu difficile à expliquer. Teboka somary sarotsarotra kely manazava anazy Parce qu'on est en train de parler des choses de l'esprit satria miresaka momba ny fanahy itsika avec des termes humains. amin'ny fomba fitenin'ny olombelona. Les choses de l'esprit Ny zavatry ny fanahy ne peuvent pas être expliquées. tsy azo hazavaina. On Sarotra hazavaina. communique par l'esprit. Miresaka amin'ny fanahy, Oui, on communique par l'esprit, oui. miresaka amin'ny fanahy Et on reçoit par l'esprit. dia mandray amin'ny fanahy. Si on communique par l'esprit Raha ohatra ka miresaka amin'ny fanahy et on veut le recevoir par l'intelligence, dia amin'ny fahalalana fotsiny andraisana anazy on ne peut pas comprendre. dia tsy afaka ny ho azontsika izany. Lisons ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Andaontsika hamaky amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko faharoa. 1 Corinthiens chapitre 2. Korintianina voalohany toko faharoa. On va lire à partir du verset 13. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Ou même à partir du verset 12. Andiny faharoa ambin'ny folo mihitsy. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Jusqu'au verset 15. Andiny faharoa ambin'ny folo. Fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa nolazainay tsy amin'ny teny ampianariny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianaran'ny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahalalana aminy izany sady tsy azony, satria fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Alors, quand on parle des choses de Dieu, Izany hoe rehefa miresaka momba an'Andriamanitra on parle de choses spirituelles. dia miresaka zavatra ara-panahy. On utilise un langage spirituel. Miresaka teny ara-panahy. Et seule une personne qui est spirituelle Ary ny olona mandeha araka ny fanahy ihany peut comprendre les choses de l'esprit. no mahazo ny zavatra ny fanahy. L'homme charnel, Fa ny olona araka ny nofo, c'est-à-dire l'homme qui marche selon ses pensées et ses raisonnements, izany hoe ny olona mandeha araka ny sainy sy il izay ne peut eritreretiny, jamais comprendre les choses de l'esprit. dia tsy ahazo na oviana ny zavatra ny fanahy. Jamais comprendre. Tsy ahazo na oviana. Parce que c'est comme si on est en train de parler chinois Satria ohatrany hoe miresaka amin'ny teny sinoa à quelqu'un qui est dans le fin fond de la brousse de Madagascar. amin'ny olona any amin'ny sisy tany farany any ambanivohitra Madagasikara any. Il ne comprendra rien. Tsisy ninona ho azony mihitsy. Le chinois, ça ne veut rien dire pour lui. Tsy fantany, tsy azony mihitsy ny dikan'izany teny sinoa zany. Il ne sait même pas que le chinois existe. Tsy fantany akory hoe
misy hoe zany sinoa zany C'en est de même pour nous. dia ohatr'izany koa tsika Lorsque nous marchons selon nos pensées, selon nos raisonnements, rehefa mandeha araka ny saintsika fotsiny tsika nous ne pouvons jamais comprendre les choses de l'esprit. dia tsy afaka ny ahazo ny aovinana ny zavatra C'est mifanahy pour cela que nous avons besoin de nous dépouiller de nous-mêmes, zany no mahatonga antsika hoe tena de nous libérer dia mila manao fatiantoka ny tenantsika pour laisser l'Esprit de Dieu mba hamela ny nous fanahin'andriamanitra conduire, mba hitondra antsika nous diriger, mba hitarika antsika pour que nous puissions comprendre mba ahafahantsika mahazo les choses de Dieu. ny zavatr'andriamanitra. On parle très souvent ces derniers temps de l'intelligence artificielle. Ny resakantsika tato ato ny momba ny Non, ce n'est pas nous. On parle d'une manière générale. miresaka foana matetika momba ny ilotsaina artifisialy na intelligence artificielle. Je ne vais pas parler de ça, Tsy resaka momba n'izany akory parce que je n'ai pas été appelé à parler de ça. satria tsy natsoina hitenen'izany Je ne suis pas un apôtre de l'intelligence artificielle. satria tsy apôstôly ny ilotsaina artificielle na intelligence artificielle Mais nous allons parler d'une autre intelligence fa iresaka momba ny fahazavan-tsaina hafa itsika dont nous avons besoin d'avoir izay mila ananantsika pour comprendre les choses de Dieu, mba ahazo ny zavatr'andriamanitra pour comprendre les choses spirituelles. mba ahazo ny zavatra ara-panahy. L'Église, elle est spirituelle. Ny fiangonana dia ara-panahy. L'Église, c'est la maison de Dieu. Ny fiangonana dia tranon'andriamanitra, C'est une maison spirituelle. trano ara-panahy. Alors, et pour diriger l'Église, Mba hitondrana ny la fiangonana, maison de Dieu, ny fiangonan'andriamanitra, Dieu a nommé, a établi des hommes, Andriamanitra dia nametraka lehilahy, des ministères. mpanompo, Des ministères. ministera, asa fanompoana, Les apôtres, apôstôly, les prophètes, mpaminany, les évangélistes, evanjelista, les pasteurs mpitandrina et les docteurs. ary mpampianatra. Ce sont des gens spécifiques. Ireo olo ireo dia olona voatokana. Dieu a donné des dons spécifiques Andriamanitra dia nanome fanoizam-pahasoavana manokana pour la construction de son Église, ho an'ny fananganana ny fiangonana, pour diriger son Église. mba hitondra ny fiangonany. Ce ne sont pas des gens qui viennent avec leur connaissance, Tsy olona tonga ireo miaraka amin'ny fahalalany fotsiny, mais Dieu les a équipés. fa Andriamanitra dia nampitaovana izy ireo. Dieu leur a donné une sagesse, Andriamanitra dia nanome fahendrena azy ireo, une sagesse qui vient d'en haut. fahendrena avy any an-danitra. Le problème dans l'Église, Ny olana ao anatin'ny fiangonana c'est que parfois, indraindray on voit cela même dans l'Ancien Testament, hita any amin'ny testamenta taloha ihany koa, il y a des gens très intelligents, misy olona tena manam-pahaizana be, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, misy olona tena nanana traikefa be da be, qui veulent apporter leur connaissance, izay te hitondra ny fahalalany, qui veulent apporter leur expérience izay te hitondra ny traikefany dans la direction des affaires de Dieu. amin'ny fitondrana ny asan'Andriamanitra. Et ça, c'est un danger. Ary loza amin'ny tatao zany. Si nous n'avons pas la révélation du Seigneur, Raha tsy manana ny fanambaran'ny tompontsika, nous risquons de mettre notre propre main dans les affaires de Dieu. dia mety hampiditra ny tanantsika ao amin'ny zavatr'Andriamanitra. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Fantatsika ny tantaran'i Petera, Lorsque le Seigneur a demandé aux disciples, rehefa nangataka tamin'ny mpianatra ny tompo, il a demandé, d'après vous, qui suis-je? hoy izy hoe iza aho aminareo, Que disent les gens de moi? inona lazain'ny olona momba anahy? Et les disciples ont dit, ah, certains disent que tu es Élie, Dia ozy ny mpianatra hoe misy miteny hoe Elia ianao, d'autres disent que tu es Jérémie, misy miteny hoe Jérémie,
D'autres disent que tu as l'esprit de Jean-Baptiste. Misy miteny hoe ianao manana fanahy Jaona Mpanambatiana. Et après, le Seigneur s'est adressé aux disciples. Ary avy eo ny tompo dia niteny tamin'ny mpianatra. Il dit, et vous, Ary nareo, vous pensez que je suis qui? nareo manao ahy io iza? Et Pierre a répondu, Dia namaly Petera, tu es le Christ, ianao no Kristy, le Fils du Dieu vivant. Zanak'Andriamanitra velona. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Dia inona no tenenin' Jesosy anazy? Pierre, Petera, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, tsy ny nofa mandrano no tenenao an'izany, mais c'est mon Père. fa ny raiko. C'est-à-dire, tu as eu une révélation. Izany hoe nahazo fanambarana ianao. Dieu t'a parlé. Andriamanitra no niteny taminao. Tu étais en esprit Tao amin'ny fanahy ianao et Dieu t'a parlé. dia nitenenao Andriamanitra. Et toi seul, tu as pu comprendre. Ianao ikaka no mahazo izany. Tu sais qui je suis. Fantatra hoe iza moa iza. Parce que tu as les yeux ouverts. Satria sokatra ny masonao. Je vais te donner la suite du plan de Dieu. Dia omeko anao ny drafitr'Andriamanitra. C'est quoi la suite du plan de Dieu? Inona ny Je drafitr'Andriamanitra? vais aller à Jérusalem Andeha ho an'i Jerosalema et je vais me livrer aux bourreaux dia omena amin'ny mpampijaly aho qui vont me crucifier izay hanombo ahy et ils vont me faire toutes sortes de mal. dia ataony zareo ny ratsy rehetra izay Et azo qu'est-ce atao. que Pierre a fait? Dia inona ny tenen'ny Petera? Pierre qui était en esprit, Petera izay tao amin'ny fanahy Pierre qui comprenait le langage spirituel, Petera izay nafantatra ny fomba fiteny ara-panahy il avait compris le langage de Dieu, izay natakatra ny il fitenin'Andriamanitra, avait compris le plan de Dieu, izay natakatra ny drafitr'Andriamanitra. que le plan de Dieu c'était que cet homme c'était Christ. Fa ny drafitr'Andriamanitra dia hoe ity lehilahy ity dia Kristy. Alors, quand Jésus a dit cela, Rehefa nitenen'izany Jesosy qu'il allait se livrer au bourreau, dia hoe ho aterina amin'ny mpampijaly izy Pierre qui était connecté à l'esprit, Petera izay nifandray tamin'ny fanahy, il a reçu la révélation de Dieu, izay nandray ny fanambaran'Andriamanitra, lui disant que Jésus était le Christ, dia niteny hoe Jesosy ny Kristy. et tout de suite après, Dia tampotampoka eo il s'est déconnecté. dia tena tsy Les tafandray émotions ont pris le dessus. dia niakatra ny Et fihetsem-po. qu'est-ce qu'il a dit? Inona ny zavatra niteneniny? Il a utilisé son amour charnel. Dia nampiasa ny fitiavana ara-nofo izy. Il n'était plus connecté à l'esprit. Indrisy mantsy fa tena tsy Et il ne mifandray pouvait tamin'ny pas fanahy masina. comprendre la suite du plan. Dia tsy fantany tsony hoe inona ny toy an'ilay Quand le drafy. Seigneur lui a dit la suite du plan, Raha nitenen'ny tompo taminy toy an'ilay drafy il allait mourir sur la croix hoe ho faty amin'ny hazo pour nous fijaliana izy sauver. mba hamonjy atsika. Alors Pierre a dit, Hozy izy Petera, non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. tsy azo anao zany tompo a. Pourquoi Pierre a fait ça? Fa nanino Petera Parce qu'il nanao était an'izany? déconnecté. Satria izy tsy mifandray. Il agissait par ses émotions. Dia ny fihetsem-pony no nitondra anazy. C'est facile de se déconnecter de l'esprit du Seigneur. Tena mora mihitsy ny zany tsy mifandray amin'ny fanahy zany a. Quand on se déconnecte de l'esprit du Seigneur, Rehefa tsy mifandray amin'ny fanahy ny tompo a, ce sont nos émotions et nos sentiments qui nous conduisent. dia ny fihetsem-pontsika no mitondra atsika. Et quand nos émotions et nos sentiments nous conduisent, Dia rehefa ny fihetsem-po a ny c'est mitondra la atsika, chair qui nous conduit. dia ny nofo tanteraka no Et mitondra. quand la chair nous conduit, Ary rehefa mitondra ny nofo nous ne marchons pas selon le plan du dia Seigneur. tsy mandeha araka ny dravitra Nous ny ne tompo, marchons pas selon le cœur du tsy Seigneur. mandeha araka ny fon'ny tompo. Parce que le cœur du Seigneur, Satria ny fon'ny tompo, le cœur de Dieu, ny fon'Andriamanitra c'est que Jésus aille sur la croix. dia hoe Jesosy mandeha eo amin'ny hazo fijaliana. Pierre avait compris Petera dia nahazo tsara que Jésus était le Christ. fa Jesosy no Kristy. Et Jésus lui a dit, Ary hozy Jesosy, parce que tu es connecté à mon Père, satria ianao mifandray tamin'ny tu raiko es en esprit, dia tao amin'ny fanahy tu ianao as reçu une intelligence dia nandray fahaizana ianao que fandrena, tout le monde n'avait pas encore reçue. nandray ny fahaiza-tsaina izay tsy Alors, nasi'ny olona parce ianao. que tu as cette Fa intelligence, satria na ny fahazavantsaina io ianao je vais te donner plus de révélations. dia omeko fahanambarana Je hafa vais aller ianao. à la croix. Andeha eo ambonina hazo fijaliana. Il y a un cas qui est plus ou moins, qui est presque identique à cela. Misy toe-java-misy mitovitovy amin'izany a. Nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres. Andeha hijerytsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Acte 21, Asan'ny apôstôly toko faha 20. on va lire à partir du verset 10.
Manomboka amin'ny andininy fahafolo no vakitsika. Acte 21, on va lire à partir du verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminana anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehin-kibon'ny Paoly ka namatorany ny tongotra aman-tanany tenany. Dia hoy izy, izao no lazainy fanahy masina, toy izao no amatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fehin-kibo ity ka atolony ho ao an-tanany jentilisa izy. Ary avaorenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy akarany any Jerosalema. Fa Paoly namalaka nanao hoe nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko, fa vonona aho tsy ny hafatotra ihany fa ny hofaty any Jerosalema koa aza mba voninahitra anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Inona zavatra niseho teto? Il y avait un apôtre, Nisy non, apôstôly, plutôt un prophète, nisy mpaminany azafady qui est venu voir Paul izay tonga nijereny Paoly. et il lui a dit que, et il a pris la ceinture de Paul Ary niraisiny ny fehin-kibon'ny Paoly et il dit, le propriétaire de cette ceinture, dia izy hoe ny tompon'ity fehin-kibo ity s'il va à Jérusalem, raha ho any Jerosalema izy on va l'attraper. dia ho fatorana izy ho samborana Et on va le faire souffrir. dia ho ampijaliana. La prophétie était vraie. Izay ny faminaniana marina C'était un prophète de Dieu satria mpaminan'Andriamanitra qui a donné une révélation izay nanome fanambarana à Paul et les autres disciples qui étaient là. tamin'ny Paoly sy ireo mpianatra hafa niaraka taminy. Alors, qu'ont fait les chrétiens qui étaient là? Dia inona ny zavatra nataony kristianina Ils ont teo? dit non, Paul ne va pas à Jérusalem. Ozy izy Paoly aza makany Jerosalema Parce que tu seras arrêté là-bas, tu seras mis en prison. satria ho samborina sy ampidirina ao anatin'ny tranomaizina ianao On any, va te faire souffrir. ampijaliana ianao any. Donc ne va pas. Aza makany C'est exactement la même chose que Pierre avait dit à Jésus. dia tena ohatr'izany mihitsy na tamin'ny Petera tamin'ny Jesosy. Non, ne va pas là-bas. Aza makany ka. Je ne veux pas que tu sois crucifié Tsy tiako parce voaomby que je ianao t'aime. satria tiako loatra ianao. Mais qu'est-ce que Paul a répondu Fa inona ny zavatra nivalian'i Paoly lorsque les chrétiens se mirent à pleurer rehefa nitomany ny kristianina et ils ont supplié Paul de ne pas aller à Jérusalem? dia nengavy mafy amin'ny Paoly izy ireo tsy ho any Jerosalema. Paul était fâché. Tesitra be Paoly Il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? fa inona ary ty ataonareo?
Pourquoi vous voulez m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu? fa maninona re manakana tsy hanao ny sitrapon'andriamanitra Je dois aller à Jérusalem. tsy maintsy makany jerosalema Je dois aller témoigner à tsy Jérusalem. maintsy mandeha ho vavolombelona any jerosalema Même si je dois être, on va me on va me jeter en prison, na dia ho alefa ny an-tranomaizina ary a même si on va me faire souffrir, na dia ho ampijaliana ary a si cela est le plan de Dieu, raha izay no drafitr'andriamanitra mais je dois accomplir la volonté de Dieu. dia tsy maintsy manantanteraka ny sitrapon'andriamanitra Ça n'a rien à voir avec nos émotions et nos sentiments. tsisy hidiran'ny fihetseham-po mihitsy zany. Voyez, la volonté de Dieu est complètement différente de nos émotions. hitanareo ny drafitr'andriamanitra tena mifanipaka tanteraka amin'ny Nos fihetseham-po pensées et les pensées de Dieu ny fieritreretantsika sy ny sont fisainan'andriamanitra diamétralement opposées. dia tena mifanohatra tanteraka. La Bible nous dit que Dieu a dit dans sa parole que ses pensées ne sont pas nos pensées Hoy izy Andriamanitra misoratra masina hoe ny fieviny tsy fievintsika et ses voix ne sont pas nos voix. ary ny lalany a tsy ho lalantsika. Les hommes de Dieu dont j'ai parlé dès le début, Ny olon'Andriamanitra izay niresahako hatramin'ny voalohany a c'est donc que le Seigneur a donné à l'Église ny fanomezam-pahasoavana izay ny olona izay nomen'Andriamanitra ao amin'ny et fiangonana tous ceux qui servent à l'Église. sy izay rehetra manompo ao amin'ny fiangonana Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut tsisy olona afaka manao izay tiany parce que c'est l'Église du Seigneur. satria fiangonan'Andriamanitra. On a le droit de faire que ce qui entre dans le cadre de l'édification du corps de Christ. Afaka manao itsika raha ohatra ka ho fampandrosoana ny tenan'i Kristy ilay izy. Tout doit être pour l'édification du corps de Christ. Ny zavatra rehetra dia tokony atao ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Tout ce Kristy. qui entre dans le cadre du plan de Dieu. Izay rehetra ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Ce n'est pas ce que je veux. Tsy hoe izay tiako a, Ce n'est pas ce que X ou Y ou Z veut. tsy izay tiany X Y na Z no Mais on atao. doit toujours chercher le cœur de Dieu dans toutes choses. Fa mila mitady ny fon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Et notre cœur, Ary ny fontsika c'est notre chair, dia nofontsika c'est izany, nos pensées. ny Et eritreritrsika. nos pensées Ary ny sont eritreritrsika éloignées des pensées de Dieu. dia mifanalavitra tanteraka amin'ny eritreritran'Andriamanitra. Nos voix Ny lalantsika sont éloignées des voix de Dieu. dia lavitra tanteraka amin'ny La lalan'Andriamanitra. maison de Dieu, Ny tranon'Andriamanitra, l'œuvre de Dieu ny asan'Andriamanitra doit se faire dia mila atao selon la direction que le Seigneur donne. araka ny fitarihan'ny tompo, ny taridalina izay omen'ny tompo. J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Ny resaka momba ny ilotsaina artifisiala teo na Mais la Bible intelligence nous parle artificielle. de l'intelligence spirituelle. Fa ny baibola dia miresaka ny fahazavan-tsaina ara-panahy. Et c'est cela que je voudrais surtout parler. Ary izay indrindra no tiako resahana. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, Amin'izao tontolo izao izay iainantsika amin'izao il y fotoana a la technologie, dia misy ny teknôlôjia, l'Internet, misy ny interneto, et parfois on a tendance à se faire attirer par cela. ary indraindray tsika dia voasariky ireny. Et nous oublions que nous sommes des enfants de Dieu, Dia nefa nadintsika hoe zanak'Andriamanitra angentsika. donc des enfants spirituels. Izany hoe zanaka ara-panahy. Nous avons besoin d'être connectés, Mila tena mifandray tsika. pas connectés à Internet. Tsy hoe mifandray amin'ny internet. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas utiliser l'Internet, c'est Tsy pas ce que je suis en mitena train hoe de tsy dire. mifandray amin'izany akory. Mais nous avons besoin d'être connectés à l'Esprit Fa mila mifandray amin'ny fanahy tsika pour avoir l'intelligence spirituelle mba handray ny fahazavan-tsaina dont parle la ara-panahy Bible. izay resahan'ny baiboly. Nous allons lire un passage dans Colossiens chapitre 1. Amaky kely tsika ao amin'ny Kolosiana toko voalohany a. On va lire Amaky tsika Kolosiana toko voalohany. On va lire à partir du verset 9. Amaky tsika manomboka amin'ny andiny fahasivy.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Andiny fasivy a ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalana tsara n'Andriamanitra ary ampatanjana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Alors, Paul avait reçu un rapport, un compte-rendu concernant l'église à Colosse. Paul dia nandray tatitra mikasika ny fiangonana any Colosse. Colossie. Et d'après le rapport qu'il avait reçu, Ary mifandraika amin'izay tatitra izay a c'est que l'église progressait dans l'amour, izany hoe fiangonana dia nitombo tamin'ny fitiavana dans la connaissance du Seigneur, tamin'ny fahalalana ny tombo a dans la persévérance, tao anatin'ny faharetana et ils avaient gardé l'espérance dia nitandrina niazona ny fanantenana izy ireo sur le retour du Seigneur. amin'ny fiavian'ny tompo. Donc il avait reçu un bon rapport. Izany hoe tatitra tsara be no Et azy donc il a écrit cet épître pour les encourager ary nanoratra ity epistily ity izy a mba hampahirezina ny zareo et pour leur dire ary teny aminazy a qu'il priait pour eux. fa nivavaka ho an'ny zareo izy Pourquoi? nahoana Pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, mba tonga anazy ireo ho feno a ny fahalalana araka an'Andriamanitra en toute sagesse spirituelle. amin'ny fahendrena ara-panahy. Donc la sagesse spirituelle Noho izany ny fahendrena ara-panahy a dont Paul était en train de prier pour ses frères izay nivavahan'ny Paoly ho an'ireo rahalahy ireo leur permettrait d'avoir une connaissance de la volonté de Dieu. dia nahatonga an'izy ireo nahazo ny fahazava-tsaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Lorsque nous avons cette connaissance spirituelle, Rehefa azontsika ireo fahalana ara-panahy ireo cela nous permet d'avoir une connaissance de la volonté de Dieu. dia mahatonga antsika ahazo ny fahalalana araka ny Et cela nous sitrapon'Andriamanitra permet de marcher d'une manière digne du Seigneur. ary mba hahatonga antsika andeha araka ny an'Andriamanitra. Nous ne pouvons pas marcher d'une manière digne du Seigneur Tsy afaka mandeha araka an'Andriamanitra si isika nous n'avons pas cette intelligence spirituelle. raha tsy manana ny fahazavana ara-panahy io tsika. Donc nous avons besoin Izany hoe tsika dia mila de chercher cette intelligence spirituelle mila mikatsaka io fahazavantsaina ara-panahy io tsika pour comprendre le plan de Dieu, mba ahazo ny drafitr'Andriamanitra, pour comprendre la volonté de Dieu, mba ahazo ny pour sitrapon'Andriamanitra, pouvoir marcher d'une manière digne selon le Seigneur. mba ahafahantsika mandeha araka an'Andriamanitra. Vous êtes là? Avy ianareo a ao tsika. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec nos connaissances. Tsy misy idiran'ny fahalalantsika mihitsy, Ça n'a rien à voir avec notre expérience. tsy misy idiran'ny traikefantsika mihitsy, Ça n'a rien à voir de ce que nous savons. tsy misy idiran'izay zavatra fantatsika. Nous avons besoin d'être connectés à l'esprit. Fa mila mifandray amin'ny fanahytsika. On peut être connecté à l'esprit Mety afaka hoe mifandray amin'ny fanahy a, et tout de suite après,
dia tampotampoka eo par nos émotions, amin'ny fihetsem-po on se déconnecte. dia indrisy manko fa dia tsy mifandraindray. On a vu le cas de Pierre. Hitantsika momba ny Petera. On est connecté au Seigneur. Mifandray amin'ny tompo Le Seigneur nous fait faire une chose. dia mety hampanaovan'ny tompo zavatra Le tsika Seigneur nous donne une révélation. dia mamay fanambarana ny tompo On est fiers. dia tena ay Et qu'est-ce qui se passe après? dia inona ny zavatra miseho? Voilà l'homme charnel qui prend le dessus. Tia le lehilahy tena On veut continuer. dia manoitsika. C'est pour cela que nous avons besoin de garder l'humilité, Izay ny ilayntsika hoe mitazona ny fanaritena de mandraka garder toujours les pieds sur terre dia mila mipaika amin'ny tany foana ny tongotsika jusqu'au retour du Seigneur. mandra mpiveriny tompo. Quand le Seigneur viendra, Rehefa miverina ny c'est tompo là que nous allons monter. dia ao tsika efa manidina Mais pour amin'izay. l'instant, Fa amin'izao aloha nous avons besoin d'être humbles. mila manitry tena, Nous avons besoin de nous soumettre. mila mihetra isika. Amen. Amen. Nous nous soumettons à ces hommes que Dieu a placés devant nous. Mila mihetra isika eo anatrihan'ireo lehilahin'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra eo anatrihantsika. Nous ne nous soumettons pas à des hommes. Tsy hoe ny olona akory no anatritsika tena, Nous nous soumettons à Dieu qui les a établis. fa manitry tena isika amin'Andriamanitra izay nanangana anazy ireo. À cause de Dieu qui les a établis, Noho in'Andriamanitra izay nanangana azy ireo nous nous soumettons. dia manitry tena tsika. Non pas à des hommes, Tsy amin'olona mais à Dieu qui les a établis. fa amin'Andriamanitra izay nanangana azy ireo. Nous obéissons Dieu. Mankatoa an'Andriamanitra tsika. Amen. Amen. Ces hommes, Ireo lehilahy ireo ces ministères ireo mahasa fanompony ireo que Dieu a placés devant nous, izay napetraka Andriamanitra eo anatrihantsika. ce ne sont peut-être pas de grands prédicateurs. Tsy hoe olona lehibe tena mpitoro teny ngeza be ireo Nous akory, les voyons des gens simples. olona tena tsotra ireo. Mais vous savez, quand on les côtoie, quand on les fréquente, Fa hainareo rehefa mifankazatra amin'izy ireo on sent qu'il y a quelque chose dans l'esprit. dia tena tsapa mihitsy hoe misy zavatra ao aminatin'izy ireo. Les 20, 30 ans qu'ils ont passés dans l'évangile, Ny 20 na ny 30 taona izay niain'izy ireo tao anatin'ny filazantsara ça leur a donné une vie. dia nanome fiainana ho an'izy ireo Ça, zany. une vie dans l'esprit Fiainana ao amin'ny fanahy qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas expliquer. izay tsy azo hazavaina mihitsy. Les choses spirituelles, encore une fois, les choses de l'esprit, Fa ny zavatra ara-panahy on ne peut pas expliquer par des mots. tsy afaka hazavaina amin'ny teny zany. On les vit. Iainana le izy. Et quand on est en l'esprit, Ary rehefa amin'ny fanahy on les voit, on les sent, dia hita mihitsy ary tena tsapa ary tena eny le izy. on les reconnaît. Tena fantatra le izy. C'est par l'esprit qu'on juge toutes choses. Amin'ny fanahy no hitsarana ny zavatra rehetra. Mais lorsque nous agissons par nos sentiments comme Pierre, Fa rehefa fihetseham-pontsika tahaka amin'ny Petera nataontsika on a des idées, manana hevitra isika, on a une direction, manana et on taridalana fonce. dia ino idirantsika. Et quand on fonce Ary rehefa mandroso amin'iny tsika avec nos pensées, amin'ny eritreritrsika nous connaissons bien l'histoire de Paul, de Pierre plutôt. dia fantatritsika tsara ny tantara amin'ny Petera. Combien Pierre a agi, a répondu par ses émotions. Firifiry moa ny zavatra navalian'ny Petera tamin'ny fihetseham-po e. On est venu lui demander, Tonga nanontaniana izy, hé Pierre, Petera, est-ce que ton maître paie l'impôt? moa ve ny tomponao mandoa kosa mandoa hetra? Oui, oui, il paie l'impôt. Tena mandoa izy Alors il est venu devant le Seigneur. dia tonga teo anatrihan'ny tompo izy. Il n'a même pas demandé l'avis du Seigneur. Tsy nanontany ny tompo akory izy. Mais il a répondu par ses propres pensées, Fa mivaliana ses raisonnements. arak'izay eritreriny fotsiny. Et là, le Seigneur l'a confronté. Dia ny tompo tena nanotsikotsina azy teo. Et quand il s'est senti contredit, Dia rehefa hohainina izy ça l'a fait mal à la tête, hein, dia narary be ny lohany. parce qu'il a foncé avec ses pensées, Satria izy nanderaka ny il eritreriny s'est cogné contre un mur. nidona tamin'ny rindrina ny lohany Et le Seigneur lui a dit, va méditer un peu ce que tu viens de dire là tout à l'heure.
Dia hoy izy nitovy andahana aloha no misaintsaina amin'ny Va zavatra pêcher. andahana manjono. Tu auras le temps de réfléchir à ce que tu as répondu. Dia afaka mieritreritra ianao amin'ny zavatra mivalianao teo. Quand nous agissons avec nos pensées, Rehefa nieritreritritsika no ataontsika avec nos raisonnements, miaraka amin'ny fomba nous fisainantsika fonçons. dia mandroso amin'izany Et tsika. quand nous nous trouvons face à la volonté de Dieu, Ary rehefa eo anatrehany on se sitrapon'Andriamanitra cogne la tête. On se cogne la tête. dia tena midona ny lohantsika, Ça fait mal. marary le Ça izy. fait mal à la tête. Tena marary ny Ça loha, fait mal au cœur. marary ny fo, Et on réfléchit. dia mieritreritra amin'izay. Nous ne pouvons pas servir avec nos émotions. Tsy afaka manomba amin'ny fihetseham-potsika e. Amen. Amen. C'est très dangereux. Tena zava-doza. Parce qu'en servant avec nos émotions, Satria rehefa manompo miaraka amin'ny nous fihetseham-po allons servir avec notre chair. dia manompo miaraka amin'ny nofo ny Et en dikan'izany. servant avec notre chair, Rehefa manompo miaraka amin'ny nofo a, nous ne ferons pas la volonté de dia Dieu. tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. En ayant l'intelligence spirituelle, Rehefa mahazo ny fahazava-tsaina nous ara-panahy comprenons la volonté de Dieu. dia ho azontsika ny sitrapon'Andriamanitra. Et nous marchons d'une manière digne. Dia mandeha araka an'Andriamanitra isika. Paul a fait le même discours à l'église d'Éphèse. Paoly a dia niteny toy izany a tamin'ny fiangonan'ny Efesosy. Ce qu'il a dit à l'église de Colosse, Izay niteneniny tany amin'ny fiangonan'ny Kolosia il l'a aussi dit à l'église d'Éphèse. dia izay ihany a no niteneniny a tamin'ny Les fiangonan'ny mêmes Efesosy. encouragements. Fampielezana mitovy a. On va voir dans Éphésiens chapitre 1. Andao tsika hiverina amin'ny Efesiana toko voalohany. On va lire à partir du verset 15. Dia vakitsika manomboka ny 15. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On s'arrête là d'abord, oui, tu dis, et puis on va continuer jusqu'à 19. Ary noho izany izao koa rehefa nandre ny finoanareo an Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba ampahiratana ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay areny voninahitry ny lovany ho eo amin'ny olona masina ary ny fioarany alehiben'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezana. C'est bon? Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Dia inona zavatra resahan'ny Paoly eto? Il parle encore une fois qu'il a eu un témoignage de l'église d'Éphèse. Miresaka indray izy hoe nanana vavolombelona amin'ny fiangonan'ny Efesosy. Un bon témoignage. Vavolombelona tsara. Et il rend grâce Ary au tena Seigneur. misaotra ny Tompo izy a. Et il prie pour les chrétiens d'Éphèse. Ary nivavaka ho an'ny kristianina tao Efesosy Pour que le Seigneur
mba ny tompo a leur donne un esprit de sagesse mba hanome anazy ireo a ny fanahy et ny qui fahendreny illumine les yeux de leur cœur. ary ampamiratra ny maso ny fanahiny C'est-à-dire qu'ils aient une intelligence spirituelle, zany hoe anahin'izy ireo fahazavan-tsaina qu'ils aient une ara-panahy révélation izay fanambarana des choses de Dieu fanambarana ny zavatr'Andriamanitra pour qu'ils puissent progresser encore davantage. mba ahatonga an'izy ireo hitombo hatrany hatrany Vous comprenez maintenant ce qu'est azonareo ve l'église? zany zavatra momba ny fiangonana À zany l'église, on ne fait pas des activités. ao amin'ny fiangonana tsy misy hoe activité On fait un programme, on fait ceci, on fait cela, on fait tatati tatata. anao programme anao an'izao a patati patata Nous avons besoin de chercher le cœur du Seigneur. mila mikasaka ny fon'Andriamanitra isika Prendre des décisions selon le cœur du Seigneur. mandray fanapahan-kevitra araka ny fon'Andriamanitra Chercher cette sagesse qui vient d'en haut. mikasaka ny fahendrena avy any an-danitra Ces hommes que Dieu a placés devant nous. ireo lehilahin'Andriamanitra napetrany eo alohantsika ireo Ces dons que Dieu a donnés à l'Église. ireo ireo olona nomen'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana ireo Le Seigneur leur a donné une sagesse spéciale ny tompo dia name fahendrena manokana ho an'izy ireo que je n'ai pas, izay tsy hananako le que izy nous n'avons pas. tsy hananantsika ihany koa Le Seigneur leur a donné une lumière fa ny tompo no nanomen'izy ireo pour fahazavana nous aider mba hanampy à itsika voir le chemin, mba ahitantsika ny pour lalana savoir où aller, mba ahaizantsika hoe aiza lalaka le que faire. inona ny zavatra atao Je ne suis pas en train d'élever des hommes, tsy hoe manandratra andratra olona akory mais ce que je voudrais communiquer ce matin, fa ny tiako resahana amintsika andramaraina c'est que nous avons besoin de comprendre dia mila ho azontsika tsara ce que Dieu veut faire dans son Église tian'Andriamanitra atao amin'ny fiangonana et comment il veut faire. dia inona ny tiana atao Il nous a donné des hommes, name andreo lehilahin'Andriamanitra ireo izy a des ministères asa fanompona pour nous aider mba hanampy atsika à voir le chemin. ahitantsika ny lalana D'habitude, matetika ce qu'on voit dans les églises, ny zavatra hitany anatin'ny il y fiangonana a un homme qui s'appelle pasteur misy olona iray izay atao hoe pastera qui s'occupe de tout, izay manao ny zavatra rehetra comme s'il avait tous les dons. ohatrany hoe izy ihany no manana ny fanomezam-pahasoavana Avons-nous une sagesse plus que la sagesse de Dieu? manana ny fahendrena mihoatra no ny fahendren'Andriamanitra ve zany olona zany Le propriétaire de l'église, le anazy ny fiangonana le fondateur de l'église, izy mimpanorona ny fiangonana il a donné des dons name fanomezam-pahasoavana izy à des personnes spécifiques ho an'ny olona manokana qui n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, izay tsy mananjo anao zay tiany mais ils sont équipés. fa reo loha dia ampitao On va lire un dernier passage pour terminer. amaky a andinitsoatra masina farantsika amarana anazy a Dans 2 Corinthiens chapitre 3. amin'ny korintiana faharoa a toko fahatelo Deux Corinthiens chapitre 3, korintiana faharoa a toko fahatelo on va lire le verset 5. Oui, manomboka amin'ny andininy fahadimy a non, à partir du verset 4. azafady a manomboka amin'ny andininy fahaefatra Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. ary manana izany fahatokina izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay hevitra ny amin'ny inona na inona izahay fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampahaleho anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy fa ny soratra mahafaty
fanifanahy ny mahavelona. Ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Le verset 7. Tsy hoe miambo izahay hoe avy amina fahaleovana avy aminay ihany le izy. C'est Paul l'apôtre qui parle. Hein. I Paul apôstôly no miteny eto a. Il est en train de dire, c'est pas par ma connaissance, Hoy izy hoe tsy tamin'ny fahalalako, c'est pas par moi-même. tsy hoe tamiko, Je ne fais pas ce que je veux. tsy manao izay tiako aho. Ce n'est pas que je suis capable. Tsy hoe za afaka manao na inona. Ce n'est pas que je suis meilleur que vous. Tsy hoe za tsara noho ianareo. Ce n'est pas que je suis parfait. Tsy hoe za tanteraka. C'est Paul qui est en train de parler, c'est pas moi. I Paul miteny tsy fa tsy za. Notre capacité vient de Dieu. Fa ny fahaleovantsika dia avy amin'Andriamanitra. Paul est en train de dire, Hoy izy Paul hoe s'il était en train de servir, raha nanombo izy a, il n'était pas en train de faire sa volonté. tsy nanao ny sitrapony akory izy. Paul était quelqu'un de très instruit. Paul nge tena olona nianatra. Paul était quelqu'un de très intelligent. Paul tena olona manam-pahalalana. Même le roi a dit, et le gouverneur, Na dia ny mpanjaka sy ny gouvernora raha ils ont miteny. dit, Paul, tu as fait tellement d'études Hoy izy hoe Paul nianatra loatra ianao que tu es devenu fou. ka lasa mitapy ianao. Lasa dala. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Fa inona ny zavatra ny Non, teneniko? c'est pas ma connaissance que je suis en train de communiquer. Tsy fahalalako nge sy zavatra teneniko anareo zany. Je suis en train de te parler un autre langage. Fomba fiteny hafa nge resahako aminao a. Je te parle des choses spirituelles Miresaka aminao ny zavatra ara-panangy avec izy. une sagesse qui vient d'en haut. Fa endrena avy any an-danitra. Mais parce que tu es charnel, Fa satria ianao ara-nofo tu n'arrives pas à comprendre. dia tsisy ninona azonao Tu mihitsy. penses que je suis fou? Mieritreritra ianao hoe lasa dala. Et Paul dit, Hoy izy Paul a au verset 6, amin'ny andininy il fahaenina. nous a rendus capables Izay efa nampaleo d'être anay. ministres d'une nouvelle alliance. Fo mpanompony izay fanekena Non de la vaovao. lettre, Nefa tsy amin'ny soratra mais de l'esprit. fa amin'ny fanahy. C'est-à-dire notre service, Izany hoe ny asa quand fanompotsy nous servons, rehefa manompotsika ce n'est pas sur la base de la lettre de ce que nous savons, tsy hoe amin'ny soratra izay fantatsika, ce n'est pas sur la base de ce que nous avons appris, tsy hoe tamin'ny fototra izay nianaratsika que nous connaissons la Bible, hoe nafantatra amin'ny que nous avons beaucoup d'expérience, hoe manatra kifa betabe a qu'on a beaucoup servi. fa hoe nanompo Ce n'est indreka pas sur la base de la lettre, tsy hoe amin'ny soratra mais de l'esprit. fa amin'ny fanahy. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Tsy tanteraka tsika e. Vous savez, Paul n'était pas marié. Fantatraka hoe tsy nanambady Paul a. Mais Dieu l'a choisi pour exhorter les couples. Fa nifidy azy Andriamanitra mba hampahery ny Mais quelle mpivady. expérience il avait sur le mariage? Fa inona ny traikefa nany amin'ny fanambadiana? On peut bien juger Paul. Hein? Afaka mitsara amin'ny Paul a. On peut dire, Paul, mais qu'est-ce que tu sais? Afaka miteny amin'ny Paul Tu hoe, n'as même pas de femme. mba inona ny fantatrao Tu ry n'as Paul a? pas d'enfant. Ianao raha tsy manambady aman-janaka akory Comment e. tu exhortes les couples, les foyers, les mariages? Fa manino ianao mampahery ny tokantrano sy ny Parce fanambadiana? que ce qu'il communiquait Satria zavatra retsahany ne a venait pas de lui. dia tsy avy aminy. Il a reçu une révélation Nandray fanambarana et izy il transmettait cette révélation. dia zany ny ampitainy. Parfois, on peut regarder Tsuri. Indraindray mieritreritra ny hoe Ah, Ranatatsy je connais Tsuri. fantatra Non, Ranatatsy. Tsuri ne va pas me parler de tel tel parce que je le connais. Tsy teniteny zavatra tsy fa fantatra nge izy a. Certains certains même connaissent peut-être même depuis la naissance de Tsuri. Mety misy mahafantatra mihitsy hoe hatramin'ny naterahany Ranatatsy. Hein? Qu'est-ce que Tsuri va nous enseigner? Inona ny zavatra ampianaran'ny Tsuri amintsika a? Mais si Tsuri reste connecté Fa raha ohatra ka nadatsy ka mijanona mifandray a à l'Esprit de Dieu, amin'ny fanahin'Andriamanitra,
Amen. le Seigneur va l'équiper. Amen. Dia ampitao azy ny tompo. Le Seigneur nous équipe Ny tompo no mampitao atsika pour le servir. mba hanompo azy. Amen. Amen. C'est ça l'Église, frères et sœurs. Zay ny fiangonana raha nadasy rahavavy. C'est pas venir chanter, Tsy hoe tonga hirahira fotsiny a, apporter un peu d'argent, dia hitondra volavola kely, se saluer dia ifampiarabaraba et fotsiny, dire sois béni dia hiteny hoe tainto, et on part. dia andeha. C'est plus profond, frères et sœurs. Lalina mihoatra an'izany. Nous avons besoin d'être connectés à l'esprit Mila mifandray amin'ny fanahy isika, et chercher cette intelligence spirituelle dia mikatsaka ny fahazavantsaina ahapanahy pour comprendre les choses de Dieu mba ahafahantsika mahafantatra ny zavatra afin de Andriamanitra, pouvoir marcher d'une manière digne. mba andehanantsika mindrika. Et là, nous accomplirons la volonté de Dieu. Ary eo tsika dia mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Je suis content ce matin Faly aho andro amin'ny maraina parce que je crois satria mino aho que Dieu a parlé à des hommes et des femmes de l'esprit. fa Andriamanitra niresaka tamin'ny ranadahy sy rahavavy ao amin'ny fanahy. Amen. Qui ont compris le langage spirituel, le langage de Dieu. Izay mahazo tsara ny fiteny araka ny fanahy sy ny fitenin'Andriamanitra, Et qui restent connectés dans l'esprit du Seigneur. ka mijanona mifandray amin'ny fanahin'Andriamanitra. Nous sommes les enfants de Dieu, frères et sœurs. Tsika dia zanak'Andriamanitra raha nadasy rahavavy. Nous ne sommes pas enfants selon la chair, Tsy et hoe le sang, zanaka araka ny nofo itsika, mais nous sommes des enfants selon l'esprit. fa zanaka araka ny fanahy itsika, Parce que Dieu est esprit. satria Andriamanitra dia fanahy. Mes enfants, Ny zanako ils comprennent mon langage. dia mahafantatra ny fomba fiteniko. Quand je leur parle, Rehefa miresaka amin'ny zareo ils me comprennent. dia fahantany tsara ny zavatra teneniko. Parfois, je n'ai pas besoin de parler. Indraindray tsy mila miteny akory, Il suffit de regarder mon visage et ils comprennent que là, ça ne va pas. dia mijery ny tarehako fotsiny zareo, misy zavatra ao Ils savent là, il y a un problème là. misy olana ao. N'est-ce pas? Sa tsy izany, Ils comprennent mon langage. fantany ny fomba fiteniko. Nous sommes les enfants de Dieu. Tsika dia zanak'Andriamanitra, Nous comprenons le langage de Dieu. fantatritsika ny fomba fitenin'Andriamanitra. Amen. Dieu ne jette la pierre sur personne. Andriamanitra dia tsy mitora-bato amin'iza na iza, Il n'accuse personne. tsy manameloka n'iza na izy, Il ne condamne personne. tsy manameloka na iza na izy. Il veut que nous marchions d'une manière digne. Fa tiantsika mandeha araka an'Andriamanitra. Que nous comprenions son cœur. Mba ho azontsika ny fony, Que nous discernions son plan, sa volonté. mba ho takatritsika ny drafiny, Et que nous marchions en conséquence. dia mandeha araka izany tsika. Amen. Alleluia. Nous Amen. allons nous lever Andao tsika hitsangana et rendre gloire au Seigneur. dia ame voninahitra ho an'ny Le tompo, remercier. dia hisaotra ny tompo. Alléluia. Alleluia.